ihany koa ny fiaravana anareo reny rehetra amin'izao andro natokana ho anareo izao. Hiomanantsika eo amin'ny fiderana ny FFPM fahatelo amby enimpolo amby zato 163 sy ny FFPM fa efatra amby sivifolo amby zato 194 ny andiny telo voalohany. Ao amin'ny filanan-tsary raka ny jaune toko fahadimy ny andiny fahadimy amby folo no iompana an'izao fiderana izao. Jaune dimy valo amby folo amin'ny anaran'i Jesosy. Nefa vao maika mitady hamono azy ny Jiosy. Tsy noho ny lamahany amin'ny sabata ihany fa noho ny milazany koa fa Andriamanitra no rainy ka nanao terany no mitovy amin'ny Andriamanitra azy. Amen. Mitady hamono an'i Jesosy reto Jiosy rehetra tsy noho ny lamahany ny sabata ihany fa ny nanaovany ihany koa ny terany no mitovy amin'ny Andriamanitra. Ary izay no hafatra voalohany Jehova. Jesosy dia mitovy amin'ny Andriamanitra. Jesosy dia Andriamanitra. Aton'ny perikopantsika dia misy telo vitsivitsy hanazavana an'izany mahandriamanitra izany. Izay rehetra ataon'ny Ray dia toy izany koa no ataon'ny Zanaka. Andiny sivy amby folo. Tahaka an'Andriamanitra dia manangana ny maty koa izy. Andiny faharoa amby roapolo. Ny fitsarana dia nomen'Andriamanitra ny Zanaka ka izay manaja ny Zanaka dia manaja ny Ray. Tena Andriamanitra izy raha izany dia tsy afaka namonjy antsika tamin'ny fahatezeran'Andriamanitra. Ary tena olona izy satria olombelona no vonjena. Amin'izao aladin'ny Trinité izao ny fanahy masina ny anampy antsika hanaiky an'i Jesosy ho mitovy amin'Andriamanitra. Mitsika hifanaka. Ry Andriamanitra ray Zanaka fanahy masinao, saotra anao izay amin'ny teny manambara aminay ny toetranao hoe Jesosy Zanaka dia mitovy aminao Andriamanitra ray. Omeo anay ny handinika fatratra amin'ny Jesosy, hitombonay amin'ny fahalalana izay fanaonao ry Manareo. Hanahafanay amin'izany fanaonao izany koa. Ampitomboy
an'an'ny Jesosy ary asa lehibe noho ireny no asehony azy mba ho gaga ianareo. Ary asa lehibe noho ireny no asehony azy mba ho gaga ianareo. Amen. Le ianareo eto dia ny Jiosy. Vao avy nanasitrana ilay marary teo anilan'ny farian'i Betesda Jesosy, tena zava-mahagaga izany. Talohan'izay dia fantatsika efa nanaovany rano ho divay izy, efa nanasitrana ny zanak'alan'ilay tandapy izy. Ary eto izy dia mbola milaza hoe asa lehibe noho ireny no asehony mba ho gaga reto Jiosy reto. Mareo tsara ny avana hoe mba ho gaga no tenenin' Jesosy fa tsy hoe mahiny. Toy ny miteny Jesosy hoe sao dia ataonareo tsinitsinina ny fahagagana izay nataoko. Satria reto Jiosy reto dia mitady hamono an'i Jesosy. Aorian'io Jesosy mbola ampihinana lehilahy 5,000 hitsangatsangana ambony ranomasina hampahiratra ny jamba ary hanangana ny Lazarosy amin'ny maty. Izany Jesosy. Antsika mbola hivavaka hidera-ny tompony amin'izany. Sotranao zahay Jesosy amin'ny teninao, mamerina ao an-tsainay indray ny fahagagana rehetra nataonao araka ny filazantsarany jaonay. Meo anay tompony isaintsainay izany mandrakariva mba hitombonay amin'ny fahafantarana anao ho Andriamanitra, hitombonay amin'ny fahalalana ny fiandriananao, ny fahefanao sy ny herinao, hitombonay indrindra koa ny fahatokinanao Jesosy. Fa mangataka aminao zahay Jesosy amin'izao marain'izao aza vela ho gaga fotsiny tahaka ireto Jiosy reto zahay. Fa araka ny teninao ihany hoe rehefa mantaranareo dia mosinga aminao, mahinona ianao. Tario amin'ny finoana zahay eo anatrehazany fahagagana ampatsielina aminay izany. Fa nay masina Tompo engany hanampy anay ho amin'izany. Ny anaranao Jesosy. Amen. Be
amin'andriamanitra sady voantso ny masina ho aminareo aneny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Anio alahady faraika amby 30 Mey 2024 alahady ny Trinité. Alahady fankalazana ny fetin'ny reny rehetra ary alahady natokany fitandremana isotry fitiavana hitondranam-bavaka ny fitoeram-pitsaboana centre médical. Ibanjinana ny lohahevitra hoe miasa ao amin'ny ny fanahy masina. Ny liturjia amin'ny endriny voalohany no anatanterantsika izao fanompoam-pivavahana izao. Iara hitsangana isika anao ny hira fanentanana ny hazakazaka masina. Fisaorana sy fideranan'Andriamanitra dia rahantsika mamaky ny salamo efa voalahatra. Amin'ny anaran'i Jesosy, misaorana Jehovah ary fanahiko ary izay rehetra atao anatiko, misaorana ny anaran'ny masina, misaorana Jehovah ary fanahiko ary aza misy adilonao fitaliana rehetra, izay mamela ny heviko rehetra, izay manasitrana ny heviko rehetra, izay manaritra ny mpanasivana izay manaritra izay mahavaky fitovavanao, ny fahatanoranao mody indray toy ny an'ny voromahery. Amen. See
ka hivavaka isika midera sy mankalaza anao zahay ry tompo noho ny soa rehetra nataonao taminay sy noho izao fanompona masina iarahanay manao izao tena vokatry ny fonay izany noho ny fahatsapanay ny fitahinao ka nitehirizanao anay nandritry ny herinandro hatramin'izao fotoana iarahanay mivavaka aminao eto izao misaotra anao zahay ny amin'izao fotoana izao ahatsiarovana sy hitondranam-bavaka ny reny rehetra misaotra anao koa zahay Andriamanitro noho izao alahady izao izay natokana hitondranam-bavaka ny ivitoeram-pitsaboana centre médical eto anivon'ny fitandremana tanterao sy hamarino eto tompo ny teninao amin'ny fanatrehanao ny olona mivory amin'ny anaranao fa mangetaentanao izahay aoka ny fanahinao masina ampifantoka anay tanteraka aminao Andriamanitra rainay sy Jesosy Kristy ho voninahitrao anie izao fotoana iombonanay eto izao ary ankasitrao tompo ny fiaranay mangataka aminao mandritra izao fanompona masina ataonay izao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay amen. Ry havana enoy amin'ny fanajana ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika misy marary va eo aminareo aoka izy apaka ny loholon'ny fiangonana ary aoka nositra diloilo azy amin'ny anaran'ny tompo ireo sady hivavaka eo aminy ary ny fivavaky ny finoana dia hamonjy ilay marary fa ny tompo no hanangana azy ary hananoty izy dia avela ny elony amen. Havana tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika koa aoka anatina ny tompo hiaiky ny fahotantsika eo anatrehany ka hanaraka ao am-pontsika izao tonombavaka izao. Ry tompo Andriamanitro nambara taminay ny sitraponao mahatsapa nefa izahay fa tsy nahatanteraka izany koa indreto izahay manatona anao amin'ny fanetretena mivalo sy mifona aminao tompo nanota taminao sy tamin'ny namanay ary tamin'ny tenanay izahay diovy ny fonay homendrika anao ary avozy ny fanahinay ao anatinay tompo tsy nandeha tamin'ny fahamarinanao izahay
fa ny tianay ihany no nataonay. Nitoky tamin'ny tenanay sy ny fahaizany manodidina anay izahay raha tojo tsy fahasalamana fa tsy mba nametraka ny fanantenanay taminao. Tompo, misaotra anao zahay satria fantatray fa mpamindra fo sy mpamela heloka ianao. Koa raisy ny fifonana sy ny fitalahoana famelan-keloka aminao. Noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, mamindra fo aminay ry Tompo. Amen. Raiso amin'ny fifaliana sy amin'ny fanantenana eo am-pitsanganana ny famelan-keloka omen'ny Tompo antsika. Hoy ny Tompo, dia indro ho tanterahiko tokoa ny fanasitranana azy. Eny, ho sitraniko izy ary asehoko aminy ny haren'ny fiadanana sy fahamarinana. Ambara amin'ny anaran'ny Tompo, fa voavela ny helokareo noho ny anarany masina, miderany Tompo. Sambatra ny olona iza, voavela ny helony, sy voasanga ny fahotany. Sambatra ny olona iza, sisa ny Jehova Eloka, Aoka isika hiaraka anaiky sy hanambara ny fanekempinoana kristianina izay iraisantsika amin'ny fiangonana manerana izao tontolo izao, fanekempinoana laharana voalohany. Mino an'Andriamanitra ray tsy to, mpanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy izay torotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virginy, nijaly nanapaka Pontius Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, matika nalevo, midina tany fiainantsika, mitsangana tany maty tamin'ny andro fahatelo, miakatra ho any an-danitra, petraka eo ankavan'Andriamanitra ray tsy to. Avy any ny finy tsara ny vela sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, fiombona ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsangana ny tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen.
tsabo izy ary naohatrinona no laninareo mihoatra no ireto dia honerako rehefa miverinao lioka toko 10 tapany by izany teny fanevany fitoeram-pitsaboana izany na koa centre médical no iarabanay eto anivon'ny filan-kevim-pitantanana séance centre médical antsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Miaraba ihany koa anareo rehetra no izao andro manokana izao ny tompony hitay anareo ary anome hery sy tanjaka fahasalamana ho anareo ahatanterahanareo ireo adidy sy andraikitra sarobidy izay napetrany aminareo. Riavana misaotra an'Andriamanitra lehibe isika noho ny nanomezany indray ity alahady ity ahazoana mitondra ambavaka ny fitoeram-pitsaboana eto anivon'ny fiangonana FJKM Sotro Fitiavana misy antsika ity. Ny fitoeram-pitsaboana dia asa sosialy ataontsika fiangonana izay mifantoka manokana amin'ny fiahina ara-pahasalamana ireo mpiarabelona tsy ankanavaka koa singanina amin'izany ireto fizahana marary isan'andro ho an'ny sokajy sy taona rehetra ary ho an'ireo karazana aretina rehetra izay miaraka amin'ny fanomezana fanafody 3 andro maimaim-poana amin'ny sarany 5,000 ariary. Fitiliana sy fitsaboana tosidra, fitiliana sy fitsaboana diabeta, fanindromana, fanovana ny pansement, fitsaboana nify sy aty vava dentisterie,
koa ao anatin'izany ny fitsaboana nify marary sy simba soin dentaire, ny fanalana nify extraction, ny fanadiovana nify détartrage. Nandritra ny taona 2024 dia toy izao ny antotanisa teo anivon'ny ivitoeram-pitsaboana. Isan'ny marary nozahana 3181, isan'ny nitsindrona 126, isan'ny natao pansement 43, isan'ny nanao fitiliana tosodra 68, isan'ny nanao fitiliana diabète 285, isan'ny nanao fitsaboana nify 63, ary isan'ny fitiliana no tanterahana omaly tamin'ny andro ny fitoeram-pitsaboana ty taona 2026 ity 50. Misokatra manomboka amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 12 ora atoandro, ary amin'ny 2 ora hariva ka hatramin'ny 5 ora hariva ny fitoeram-pitsaboana amin'ny andavanandro. Ny sabotsy kosa dia amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 12 ora atoandro. Ny andro alahady dia mandray vonjy aina na urgence mandritra ny fitaom-pivavahana ny fitoeram-pitsaboana. Ny fitsaboana nify sy ny fitsaboana manokana dia fandamina mpitaona mialoha na sur rendez-vous. Ho fanatanterahana izany asa masina napetraky ny tompo izany dia manana mpiasa raikitra 3 isika: dokotera, infirmière ary dispensateur. Ankoatra ny mpiasa raikitra dia misy ihany koa ireo dokotera mpitsabo manokana na spécialiste izay dentiste sy dokotera manokana amin'ny diabète. Miangavanareo ry havana mba hitsangana. Voasoratra hoe mahefabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo ainy amin'ny tompo. Koritianina voalohany 5:20, 9:20 tapany by. Misaotra nareo izahay filan-kevim-pitantanana noho ny asa lehibe sy ny fikelezanareo aina eo am-panatanterahana ny asanareo. Afaka mipetraka ianareo tompoka. Araka ny mahasa sosialy sahanina eto anivon'ny fitandremana dia asa tsy natao ampidiram-bola akory ny asa tanterahan'ny fitoeram-pitsaboana. Ho fampiodinana ny asa sy ividianana fanafody dia ireto manaraka ireto ny loharanom-bola fototra ka ny fandraisana anjara tamin'ny taona 2024 no entina amintsika. Fandraisana anjara avy amin'ny marary ilay 5,000 ariary isaka fizahana miaraka amin'ny fanafody 3 andro 56%. Fandraisana anjara amin'ny fiangonana amin'ny mahasa sosialy ny fiangonana 9%. Ary ny lehibe indrindra dia ny tohana avy aminareo sakaiza-panohana izay tsy mikely soroka ho fototra ampiodonana ny fitoeram-pitsaboana 35%. Ny isa 120 ny sakaiza tamin'ny taona 2024 ary name 14,8 millions d'ariary nandritra ny izany taona izany. Miangavanareo sakaiza izahay mba hitsangana. Misaotra nareo izahay ny amin'ny tohana lehibe ataonareo. No tanterahanareo ampitiavana ny teny fanevantsika manao hoe tsabo izy, ary na ohatrinona no laninareo mihoatra noho ireo dia onerako rehefa miverinao. Lioka 10, 9:30 tapany by. Fantatray fa anohy tsy tapaka ny fandraisana anjara fanohanana ataonareo ianareo mandra-piverin'ny tompon'ny asa. Hoy ny soratra masina. Ary aza mba ketraka amin'ny fanaova-tsoa isika fa amin'ny fotoanandro no hijanjantsika raha tsy reraka isika. Galatianina 2:9-5. Tena mankasitraka indrindra ry havana ny amin'ny izay efa vitanareo sy ny ambola ho ataonareo. Marina fa noho ny fifarombonan'ireo telotonta ireo dia misaotra an'Andriamanitra isika fa nahavita tena ny fitoeram-pitsaboana eto Isotry Fitiavana tamin'ny taona 2022 lasa teo. Afaka mipetraka ianareo tompoka. Ho famaranana dia indreto fanentanana efatra hoentina amintsika mpianakavy ny finoana. Voalohany
toanao rabavaka izao asantsika eto amin'ny ivitoeram-pitsaboana izao. Faharoa, aza misalasala mitsabo tena sy mitsabo ny fianakaviana fa vonona ndray an-tanana anao ny ampitiavana ny ivitoeram-pitsaboana araka ny fiainatry ny fahasalamana. Ataovy anio fahatelo, ataovy anio izay azonao atao amin'ny alalan'ny valopin'ny ivitoeram-pitsaboana izay nozaraina taminao teny ampidirana. Tanterao ampitiavana ny anjara birikinao ho fanohanana ity asa masina ity. Fahaefatra, nozaraina tamintsika ihany koa ny takelaka fisoratana anarany ho sakaizam-panohana. 2,500,000 ariary isam-bolana ny fampandehanan-draharaha ilaina ary 600,000 ariary isam-bolana ny fanafody ampiasaina amin'ny ivitoeram-pitsaboana. Isika sakaiza no avitana manatanteraka ny asantsika. Soraty ny anaranao sy ny fanohanana kasainao tanterahana, na voly zany, na fanafody zany, na fitaovam-pitsaboana izany, ary alatsao anaty vatarakitra anio na atero amin'ny sekretera-pandraharaha na ao amin'ny Madame Jo, tompon'andraikitra ao amin'ny ivitoeram-pitsaboana. Misaotra mialoha amin'ny fanoloran-tena sy fahafoizana ataontsika ry havana. Farany dia misaotra ihany koa ny mpitandrina, ny biron fiangonana ary isika mpianakavy ny finoana izahay filan-kevim-pitantanana tamin'ny fanohananareo tsy tapaka ny ivitoeram-pitsaboana na centre médical. Hoy ny soratra masina fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana ny anatanterahana sitrapony. Filipianina 2:2-7. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Misaotra an'Andriamanitra sika ry havana ity fotoana miavaka ity iandrona ny fanamariana telo sosina eo amin'ny fiainan'ny fiangonana izay ombonana maneran-tany dia ny fankalazana an'Andriamanitra telo izay iray na ny alahady ny Trinité. Ny faharoa iombonana koa saika manerana ny firenena maro dia nitodiana amin'ireo renim-pianakaviana. Ary ny fahatelo eto amin'ny fitandremana misy antsika arak'izay efa nijoroany ireo tompon'andraikitra samihafa dia hitondrana mabavaka ny ivitoeram-pitsaboana hiadiditsika. Rentsika teo ry havana ny fampahafantarana, ny tatitra ary indrindra ny fanentanana. Amaly arak'izay tandrify atsika tsiraray avy isika mba ho fampandrosoana zany asa sosialy, asa misiona mitodika amin'ny vahoaka sy ny fiarahamonina tsy ankanavaka izany. Fa entanina manokana isika mety tsy fantatrao angamba ny fisian'ny ivitoeram-pitsaboana dia tsy makao anao rehefa tsy salama. Ary ao maso tsara ny fahasalamantsika amin'ireo tolotra izay atolotry ny ivitoeram-pitsaboana fitiliana samihafa. Mbola tsy nitily an'izany hoe mangotsikotsika ianao fa omaly nisy zany. Rehefa le mifoka mangotsikotsika dia nisy fitiliana an'izany omaly. Diabeta moa araka ny tatitra tao dia eo amin'ny 200 eo isika no manara-maso ny fahasalamantsika ny amin'izany mba tsy ho tratrany hoe efa tena tonga amin'ny aretina satrotra isika vao hitsabo teny. Tsara ny mahafantatra mba hafana mitandro ny fahasalamantsika ry havana. Dia nitositra vitsy dia vitsy ny mpizaha tositra ao amin'ny ivitoeram-pitsaboana nefa tsy lafo koa ny saran'izany. Ary ao maso ny fahasalamantsika ry havana ary tsy hoe miandry manaintaina amin'ny vatany sika vo anatona mpitsabo fa mialo izany indrindra aza dia tilio ny fahasalamantsika. Ny soratra masina izay ampaherezana antsika fiangonana amin'ny asa fitsaboana izay iandreketantsika dia ao amin'ny Isaia 3:7, ny Isaia 3:7. Manomboka eo amin'ny 9:12 vakina amin'ny anaran'ny Tompo zany. Izao dia izao ihany no Jehova ary tsy misy mpamonjy afa-tsy izao. Izao efa nilaza sy namonjy ary nanambara ary tsy misy hafa tao aminareo. Dia ianareo no vavolombeloko Jehova ary izao no Andriamanitra. Eny hatramin'izany andro izany izao no izy ary tsy misy maharombaka amin'ny tanako miasa aho
ka iza moa no mahasakana izany. Ampahery antsika izany teny izany ry havana, efa namonjy ny tompo, mbola ho tana mpamonjen'Andriamanitra isika eo amin'ny sehatra ny fitsaboana, ary tsy misy mahasakana antsika tsy hahatanteraka izany satria izy no miara-miasa amintsika. Ndeha hivavaka isika fiangonana. Tompo indreto izay miantoraka aminao aminao ny asa sarobidy sady masina, anirahanao ny fiangonana, ikarakara ny marary, andray an-tanana ny fahasalaman'ny fiarahamonina. Misaotra ny fijoroany izany eto amin'ity fitandremana ity, nandritra ny taona maro. Misaotra ny faharetan'ireo mpiara-manompo eo anivon'ny fitoeram-pitsaboana, na ny mpitsabo, na ny mpitsabo-panampy, na ny tompon'andraikitra ny fandrarana, ary mankasitraka koa mbola anampinao ireo mpitsabo araka ny fahalalany manokana. Renay teo zany, indray dia adinonay fa misy fitsaboana nify sy ny ativava eto amin'ity fiangonana ity, ary ataonay ho zava-maivana ny fieverana ny aretina diabety. Fa misaotra tompo no amin'ny saina nomenao ireo tompon'andraikitra miantso sy manaitra ny fiangonana mba hijery manokana ny amin'izany fahasalamana izany. Misaotra ny ahafahana manolotra ny fikarakarana amin'ny sarany mirary. Mankasitraka anao indrindra ny amin'ireo sakaizam-panoana tsy mitandro vola mankarena fotoana azahoana mampandeha zany asa feno fitiavana izany. Anambina azy ireo anie ianao mihoatra ny tamin'ny lasa, anome fahasalamana koa ka hiambina ny vatany tsy ho tratry ny rofo sy ny aretina. Petraka eo am-pelantananao reto fiangonana marobe, mba ho lakolosy indray, anaitra anay tsiraray avy fanometana na mpandeha tsara ny asa fitsaboana mihoatra no izay efa vita ny ankehitriny anie, ny antso izay natao teo, ary maro ny anampisa, ny sakaiza, ny hevitra izao asa izao ka anjifako ny tolotra rehetra izay atao, hahita fanasitranana. Dia misaotra tompony amin'izay henonao izany vavaka izany, ary hamalinao anay araka ny sitraponao. Amen. Somary lava ny ijoroneto satria misy antony maromaro. Ny voalohany dia fisaorana manaraka eo fanentanana anankitelo, ary aorian'izay dia ny fifampitondrana anankiroa fandoran-jaza sy mandidana ny fetin-dreny iarahana amin'ny voamerany ankorana sy ny fanabeazana. Misaotra antsika mialoha ry havana hifantoka amin'izao fandaharam-potoana izao. Misaotra an'Andriamanitra isika vita soa ny tafika masina ankalamanjana ny tanterahana omaly takariva tatsy amin'ny faritra Antsahavola. Isaorana indrindra ireo mpandray anjara na vitrika, ny mpiantafika 430 mianadahy, ny mpikambana ao amin'ny tanora zandry, sampana tanora kristianina zandriny, ny avy ao amin'ny tsantany fitiavana sy ny seha-pitaizana ampifity ao amin'ny sampana fifoazana. Tena nanao ny faraheriny ireo mpandray anjara voatonona efa totareo. Misaotra ny barao ny sampana SAFF izay nandrindra sy ny tantana ny asa rehetra, sary vaovao ary endriky ny fiombonana fifanomezan-tanana amin'ny fijoroan'ny fiangonana ho vavolombelona no hita ny fiarahamonina omaly avy amin'ny FJKM isotro fitiavana. Fa tsy adinoina ry havana ny misaotra nareo isambatan'olona isam-pianakaviana izay nanao ho antombavaka tsy azona janona iny asa omaly iny. Misaotra nareo isam-batan'olona isam-pianakaviana izay voanandre ny antso ho amin'ny fanentanana fanohanana ny amin'ny teti-bola nentim-manana no ny fioarana tsy arak'izay neverina tena maly tsy nisy atakandro. Lazaina amintsika ny hoe voany alatsinain'ny Pentekoste dia vita lay nentim-manana ny estrade sy ny écran 1 million ariary. Mbola nisy koa nanome taorianan'izay ary hatramin'ny teo dia renareo ry havana. Manohy indray sika satria ny fanomboana tamin'ity taona ity, raha sitrapon'ny tompo dia ho any amin'ny fiangonana miara-mandroso ato amin'ny Sodapartany Antananarivo Andrefana hitondra ny tetikasa tafika masina
omban'ny fitsaboana dia misaotra antsika sady ny amin'ny vavaka misaotra antsika mpiantafika izay faniofana mba an'olo tena anatanteraka izany indray ny 12 hatramin'ny 14 jona ho avy izao mankasitraka ny fikambanan'ny dekona sy olona izay anatevin-daharana ny mpiantafika ny sabotsy sy ny alahady enganeriavana tsy taredretra isika raha mbola tsy nandray anjara tamin'ny tafika masina ianao atrika samivantana dia mbola hanome fiofanana anao mialoha ny fiangonana hahafanao mandray anjara mba isika rehetra mihitsy izay natsiaro fanandray famonjena no izaryzany amin'ny hafa hoy ny ray aman-dren'izay hoe na mampangalatra sy totakely isika raha toka nandray ny famonjena nefa tsy mizara mety mizara ianao rery any ampiasana any amin'ny sehatra misy anao fa ity no anehoantsika fiombonana dia mitaona antsika ho amin'izany ry havana izay dia fahafanentanana sady ny vavaka sy ny fanohanana ara-pitaovana na ara-bola dia misaotra antsika izay efa ny vonina ary mbola ho vonina ny amin'izany asa izany mankasitraka indrindra amin'izay anatevenanao laharana ny mpandray anjara ho an'ny tafika masina momba ny mariazy ny tokantrano efa niorona kosa ny fanentanana manaraka ry havana araka ny tetikandro ny fiangonana dia ny 4 jolay ho avy izao sabotsy 4 jolay ho avy izao no anatanterahantsika ny fanamasinana ny fanambadian'ireo tokantrano efa niorona ahoana moa izany ireo tokantrano efa niorona ela nefa mbola tsy vita fanamasinana fanambadiana anikeo dia ny fiantsonan'i Abrahama nampianarina tao amin'ny katekomena fa 570 taona i Abrahama vao nantsona Andriamanitra anatona azy anaraka ny lalam-pitahiana mety eritreritra sika hoe zay hoe efa 70 taona mahery dia mbola ho atao mariazy ihany tsy ry havana fanomezana lehibe homenao ny vadinao ny irosonareo eo amin'ny latara hanao fanekena masina anio raha eo ankilanao eo ny vadinao Andriamatoa dia tenena izy hoe apakaroka ianao naovako fanekena eo amin'ny alitara amin'ny 14 jona raha sitrapon'ny tompo fetiny indray dia ny renim-pianakaviana indray ny tokony teny amin'ny vadiny hoe fanomezana tsara ny atolotra anao tapa-kevitra ary mitaonanao iroso amin'ny mariazy kristianina isika fitaizana ry havana no atolotry ny fiangonana ny amin'ny fanamasinana fanambadiana araky ny fitarian-dalana eo anivon'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara ataovy fijoroana vavolombelon'ny fitiavan'Andriamanitra ny tokantranonareo ny firosoana amin'izany fanamasinana fanambadiana izany na firy taona naharetana na vao nanomboka kely foana fa tsy tonga tamin'izany no ny antony samihafa dia izao no fotoana malinao ny antso mpitahiana avy amin'Andriamanitra hoy ny soratra masina ao amin'ny Genesis 2:20 hitahy anao aho ary ahatonga anao ho fitahiana ho an'ny firenena rehetra ho tanterahan'ny tompo amintsika izany teny izany ary noho ny fikasana tsara ao anatintsika vonina ny fiangonana ireto ny fandaminana momba izany ry havana ny fiofanana mariazy ho an'ny tokantrano efa niorona dia tanterahana ny alahady 2 jona manomboka amin'ny 2 sasany ka hatramin'ny 5 ariva ny voalohany ary mitohy ny alahady 9 ny volana jona amin'ny 2 sasany hatramin'ny 5 ihany antenaina fa tsy antsoana ny hevitra izany antso izany zanak'Andriamanitra isika alao angatao ny tsodrano ho an'ny tokantranontsika fanentanana fahatelo dia fanentanana ny amin'ny fisokafan'ny tao-piarahana katekomena 420 720 andramoka izaho fa tsara Jehova na izany azy sy andrakandrana akory ny fanoloran-tena ho an'ny tompo rehefa hitanao ny atsarany dia hifikitra amin'ny tompo ianao efa nanomboka ny lesona voalohany anikeona raina
ary araka nefa nampahafantanantsika sady iainantsika raha teo dia raha volana manintsitra no iandrasana antsika amaly ny antso ny tompo. Amin'ny faran'ny volana jona ny faran'ny fisoratana anarana ho katekomenina, ny fanolorana kosa fanatanterana ny fandaminana io nivonevitsikema dia ny alahady 5 jolay ho avy izao. Tandremo ary so dia hoe tsy nandrean'izany antso izany mihitsy dia efa 12 jolay ianao vao tonga hoe zakomba katekomenina, manjary misy fandaminana tsy voaraka izany ny riavana. Dian'izao efa mahazo 2 volana sika mandiny tena tsara, mivavaka mafy, nantsony ny tompo ianao ary valio ny antso ny tompo. Fa ny farany fanamariany amin'ny taratasy avy amin'ny synodam-paritany voasony an'ny présidence synodaly manao antsoaviny amin'ny fandaminana sy fanarahana ny liturgie efitsekema. Dia rahantsika antsaka sy andavana zany satria fandaminana iombonana ary arak'izay efa nanomanana antsika koa nisy fampianarana ny toy nandritra izao volana me izao nitondra antsika amin'ny atao hoe fanajana ny liturgie fa tonga ny taratasy tsy misy tokony hoe ampianarantsika intsony nazava ny voalaza ka dia mampiatra sy manaraka izany sika manomboka ny heriny anio raha sitrapon'ny tompo. Ao amin'ny liturgie fahatelo raha ny liturgie vaovao rehefa vita ny toriteny dia mamarana isika amin'ny hoe sambatra ny mahitsy lalana. Koa dia mampiomana antsika amin'izany ny amin'ny heriny anio izay liturgie fahatelo raha vita ny toriteny tsy hogaga isika raha hitarika ny mpitoriteny raha tena ho tadidy fa mbola izatra ny amin'ny hoe sambatra ny mahitsy lalana. Dia raisitsika amin'ny fanetretena amin'ny fankatoavana sy ny fahendrena riavana ireny teny miampita avy amin'ny rafitra ireny mba ho fanajana sy fandalana ny fiombonana tsy misy avakavaka ato anatin'ny sahan'ny efitsekema indrindra ny synodam-paritany izay nanoratra tamintsika. Ny tsy maintsy ilana fandiniana dia ny eo amin'ny fanomboana ho fanajana ny fotoana fianaran-kira izay efa mipetraka raha teo amin'ny liturgie moa dia ny amin'ireo hira fiderana fanomanam-panahy. Mbola isy ny fandiniana ataon'ny baron'ny fiangonana ny amin'izay fandaminana izay. Tonga amin'ny fotoana ny fampitondrana isika riavana fanolorany zaza. Antsoina ireto ray aman-dreny reto mitondra ny zanany avy izay arabaina sahady ny avatsika Rabarijaona Andriniaina sy Antatiana mivady. Mitondra ny zanany faharoa zanany lahy Rabarijaona ny antso Kaia. Izay olona izay. Antsoina Ramatafandry Miora sy Fanjaniana Sarika mivady mitondra ny zanany faharoa zanany lahy Ramatafandry Azaria Enika Fitahina. Antsoina Ramarola Sitraka sy Vali mivady mitondra ny zanany faharoa zazalahy Ramarola Ilaina ny Antema. Antsoina Rafael Rakotoerso Tsiorpiti sy Aisha mitondra ny zanany voalohany zazavavy Rafael Rakotoerso Lana. Maro fara sy miabe tsara izao no jerena hoe samy mitondratondra zazakely daholo. Riavana malala ao amin'ny tompo ampitiavana no andraisantsika ireto avantsika ireto izay manolotra ny zanany voateraka ho an'ny tompo ao anatin'izao fampitondrana izao. Ary fifaliana ho antsika ny mandray azy ireo araka ny anarany avy ho isan'ny fiangonana eto amin'ity fitandremana ity. Tanterahana izao fampitondrana izao. Isaoran'Andriamanitra ary hitondrana mambavaka ireto ray aman-dreny ao anatin'ny fahatanorana mba hanampian'Andriamanitra azy amin'ny fanabeazana sy ny fitaizana araka an'Andriamanitra ny amin'ny zaza vao nomeny ny tompo. Enoy ary ny soratra masina ankinan'ny fiangonana izao fanolorana izao.
voasoratra hoe fa ianao no nampivoaka avy tao an-kibo nankinina taminao hatrany am-boka aho hatrany an-kibo indreny koa dia Andriamanitra ianao ary efa tapitra ny andro fidiovany araka ny lalàn'i Mosesy dia mitondra azy niakatra tany Jerosalema izy mba hatolotra ny Tompo koa hatolotro ho an'i Jerosalema ho an'i Jehovah koa izy eny amin'ny andro rehetra iainany dia voatolotra ho an'i Jehovah ivavaka isika riavana raha eo misaotra anao izahay no ny fanorany iray aman-dreny ireto zaza ireto eto anatrihanao mankasitraka indrindra anao zahay no ny famindramponao tsy miova amin'ny taranaka amin'ny fandimby araka ny fanekenao vavolombelony izany ireto fianakaviana ireto ka miara-miompifaliana eto anatrihan'ny fiangonana manontolo amin'izao fotoana izao Andriamanitra ray mpamorona anay tokoa ianao izay miara-monina aminay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao no mampiditra ireto zaza ireto anampisa ny fianakaviana sy ny fiangonana ary ny firenena koa meteza ianao raha eo hitany iray aman-dreny sy ny mpiarakara azahoany hery anatotosany ny asa fikolokoloana sy fanabeazana ireto zaza ireto ampanjakao ao atokantrano fianakaviana ny teny sy fihetsika ao mbampitiavana mba hatsapan'ny zaza ny fitiavana ao Andriamanitra miseho amin'ny fiainany andavanandro toan'ny fanahy mazoto rehereto ray aman-dreny mba hazony manolotra ireto zaza ireto ho amin'ny sakramentany batisa amin'ny fotoana mahamety zany ireto zaza ireto koa ane hotsinjovinao na mitoetra na mandeha na miditra na mivoaka ary ankinina eo am-pelatananao ny androny manontolo mba hizorany amin'ny fahatahorana anao dia vaozy isan'andro koa ny herin'ny fiangonana mba hazony mampita amin'ny taranany ny fitiavana anao amin'ny fo rehetra sy ny saina rehetra ary ny fanahy rehetra ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao no entinay manonona izany mivavaka izany amen no ny fantanteran'izao fanolorana izao riavana dia fifaliana ho an'ny fiangonana ny manolotra fampitondrana ho anareo isan'ankonana avy ary mirary ny fahasoavan'Andriamanitra anampy-fahasoavana andrakotra ny fiainanareo isa-tokantrano dia hevery sy omany izay anatanterana ny sakramentany batisa amin'ireto zaza ireto ry havana tonga amin'ny fotoana ny fampitondrana isika dia ny fiarabana ny renindrehetra eto anivo ny fitandremana ny raiko miasa mandraka kehitriny ary izao koa miasa jaona toko 15 andininy 17 izany teny soratra masina izany no anolorana ny arahbana araba omba andrarosoa ny renindrehetra manandanja tokoa mantsy izany reny zany raha ny lafim-piainantsika olombelona ny jerena satria sady fanomezana tsara no fitahiana lehibe ho an'ny ankohonana ny reny mantsy no akaiky ilay ihany fitarainana ilay ihany fiangotiana ilay mpiaro ilay mpanohana koa dia miarabanareo izahay amin'ity andro manokana ahatsiarovana ny asarobidiny reny ity hoy ny afatry ny teny aminareo manao hoe fa ny vehivavy matahotra ny Jehovah ihany no hoderaina oabolana toko 1:30 andiny 17 tapany by dia horeny mendrika feno fahatahoranaandriamanitra anie ny renindrehetra amin'ireo asa sy ezaka izay antsoroana horeny andeha amin'ny finoana hifikitra amin'ny tenin'Andriamanitra ary hitoetra ao amin'ny fahasoavan'i Jesosy Kristy mandrakariva ny fanahy masina anie hitaridalanareo amin'izany rehetra izany manaraka izany dia misy maro-pahatsiarovana izay atolotra ho anareo reny rehetra tonga eto an-tranon'Andriamanitra toy izao manaraka izao ny fandaminana amin'ny fizarana izany
ianareo reny rehetra dia mitsangana eny atoerana ihany. Isy diakona anolotra fanomezana ho anareo. Isy ny dekona anolotra fanomezana ho anareo. Rehefa marainy fanomezana isika izay mahazo dia mipetraka avy hatrany. Mandritra ny fizarana dia feokira malefaka no arindra ny mpitendry zava-maneno. Koa satria efa napelatanatsika ry havana ny fanomezana dia miangavy indrindra ny ray aman-dreny mpitandrina hitondra ny hafatra mifandraika amin'izany ary arahana vavaka izany. Manatitra ny fiarabana sy ny firarian-tsory havana. Ndeha raha ho anao izay nanokatra ny fanomezana, ndeha ho vakiana ilay soratra masina voarakitra ao amin'ny fanomezana. Manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, ny iraiko miasa mandraka ankehitriny ary izaho koa miasa. Fiara-miasan'ny Tompo sy Andriamanitra iray no ambaran'ny soratra masina, fa fiara-miasantsika zanak'Andriamanitra amin'ny raha teo koa. Raha anontaniantsika hoe aiza reny toerana hiasantsika maharitra ao an-trano reny mpianakaviana? Aiza tsara? Ao an-dakozia ve? Ozy ilay hira izay. Ny fiangonana dia nahatsinjo fa raha misy sokajin'olona miasa mafy dia ny reny ary ao an-dakozia ny anisan'ny biraony. Na manana birao manokana azy izy any amin'ny toeram-piasany dia tsy afa-miala amin'ny mareny azy fa manana an'io toeram-panompoana toeram-piasany io. Marina fa amin'ny ankamaroan'ny toeram-pisakafoana dia lehilahy no mitarika ny lakozia, fa ny atokantrano kosa mazana dia isika reny mpianakaviana no mikatrokany. Ity ary dia fiaron'akanjo ahafahantsika metiketsika mavitribitrika tsara amin'ny fikarakarana ny sakafo ary tsarovy araka io soratra masina io. Fa miasa ianao na manokona na mandoatra na mikarakara, miasa ianao, tanana avy amin'Andriamanitra no nomeny anao, tongotra avy amin'ny Tompo no hivezivezenao ao an-dakozia. Tsy mamela antsika reny mpianakaviana ho irery ny Tompo Andriamantsika. Tsy mamela antsika reny mpianakaviana hiasa irery Jesosy Kristy ilay zokintsika. Tsarovy, miasa ny Tompo ho anao sy ny ankonanao, miasa ny Tompo ary tsy mamela antsika hiasa irery izy. Amen. Hivavaka ary sika, mangataka ny reny rehetra mba hitsangana. Hivavaka sika. Endreny fifalianay Andriamanitra fa nomenao itony andro manokana itony, ahatsiarovana ny reny mpianakaviana. Ary tsy nanamaivana izany ny fiangonanao eto amin'ity fitandremana ity, indreto mitodika aminao ary mitondra ireto reny mpianakaviana ireto isambatan'olona eo ambany tanam-pahasoavanao, mba harotsay amin'izy ireo ry Tompo ny fahasoavanao, ahafahany manompo anao ampifaliana eo ampiandrasana ny fiavinao. Mametraka ireto reny mpianakaviana ireto izahay eo ambany tananakavana ny fahamarinanao, mba hitantana azy mandrakariva ny fahamarina avy amin'ny teninao amin'izay rehetra ataony, dia ho taratra fa vavolombelony fahamarinanao izy.
apetraka eo ambany tananao mampahery koa ireto havana ireto. Misy ny miatrika ny adidy sarotra sady mieritreritra ny fandrindrana fandaminana ao atokantrano no tsy maintsy mihevitra ny asa mandrara eo amin'ny sehatra nametrahana ho azy. Tsy mora zany fa mavesatra. Omenao fotoana mihoatra noho izay angatahany ane izy ireo mba hahafahany mijoro ho vavolombelona tsy manompo anao finaritra. Apetraka eo ampelantananao ireo renim-pianakaviana mety mandalo tsy fahasalamana na mitondra tsy fahasalamana ao amin'ny tenany tongeto. Ny tsy hitanay fa ny atokantrano amin'ny toeram-pitsaboana dia tononay eo aminao ilay fa nanana tanana nasitrana aretina maro. Apetraka eo ampelantananao koa ny fifalianay reny ny amin'ny fandehanan'ireo zanakay amin'ny fahamarinana, nefa ny sentim-ponay momba ireo zanakay mety maniasi tsy feno fanoloran-teny ary tratra ny fivilian-dalana no nyrehaka izao tontolo izao. Renao tompo ny vavaka sandratray ho azy ireny isan'andro mandrakariva. Maharitra hiandry ny valim-bavaka avy aminao izahay. Fatodio indrindra koa ireo zanakao Andriamanitra izay manano tena miaka amboty ny laozany iray mpianakaviana. Tompo ampahery manokana irenireny mpianakaviana ireny ianao. Fa atao anatin'izao vavaka izao no hanonanay ny ankonana izay mahatsiaro fahabangana noho ny tsy maheo ny ireny mpianakaviana antony samihafa, indrindra noho ny fody mandry araka ny fiantsonao. Mampahereza ary tompo manomeza fahendreny ianao. Dia tononay aminao ny vavaka ary fantatray fa mahay manao mihoatra noho izay angatahanay ianao ry Jesosy Kristy. Misaotra tompo. Amen. Aoka hipetraka ianareo. Makasitraka ny ray aman-drenin'ny mpitandrina isika ny amin'izany fanazavana ombam-bavaka mafonja izany. Ankehitriny kosa dia mitodika aminareo renimbonana eto anivon'ny fiangonana isika. Koa miangavy anareo voalaza anarana iroso eto anoloana. Ny mpitandrina Andrianomanana miarisoa. Ny mpitandrina mizatra raha Tainjanahary Naomi Elsoa. Ramatoa Ramaholo Miaso Yolande. Ramatoa Rakotondraibe Martine. Ramatoa Ratolo Janahary Rasoa Zanatoandro Edvige. Ramatoa Ramily Arnivo Liliane. Ramatoa Rasolo Herbe Denismo dia tsy eto an-toerana. Mangataka ny Braon fiangonana ny filohan'ny sampana Sampanasa fikambanana ary Vomera isolotena ety aloha, isolotena ny fiangonana iarahaba azy ireo. I Ramatoa Rakotondraibe Martine moa dia ialana tsiny fa eny an-toerana ihany izy no arabaitsika. Mitodika aminareo reny am-panahy eto anivon'ny izao fitandremana izao izahay ary manolotra ny arahaba omba pirarintso. Ianareo tokoa ilay ny kolokolo sy ny taiza ny trotro am-bavaka ary everina fa nanoro izay lala tsara ny fiainam-panahy taminay. Maniridriry izahay ny anavaozan'ny tompo isan'andro ny herinareo ahafanareo manatotosam-pifaliana reo asa tsara efa niatson'ny tompo anareo. Dia ho toa aminareo indrindra anie ny tenin'ny soratra masina manao hoe matokia ny Jehova mandrakizay
fa i Jehovah tompo no vato lampy mandrakizay. Isaia 4:4. Arak'izany dia anolotra fanomezana tena kanto maro samihafa izahay. Isantarana izany ny vavaka. Iary vavaka sika. Midera mankalaza anao izahay ry Tompo Andriamanitray. Misaotra anao fa mbola nomenao izao fotoana izao indray. Noho ny habe ny famindraponao dia mbola afaka mankalaza anao amin'izao fetiny ireny izao. Mahatsiaro manokana izahay ny Ray aman-dren'ny mpitandrina izay mikolokolo sy mitaizanay ara-panahy eto amin'ny fitandremana. Reny hiantahan-tana sy mizara fitiavana. Mahatsiaro koa ny mpitandrina mizatra raha ary ireo reninay ara-panahy manohana hatrany ny asanao. Andriamanitra fitiavana ianao. Fenoy izany fitiavana izany izy ireo ahazoany fiadanana. Taio ampaherezo ahatra hatramin'ny farany amin'ny andraikitra tsara sy lehibe izay nomenao azy ireo eo ambany fitarian'ny fanainao masina mba hitondra ny fahamarinana sy fahazavana ho anay mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovanay ny vavaka. Amen. Afaka mipetraka amin'ny fiangonana. Ny fanomezana kanto manaraka dia ny marika hita maso avy amin'ny fiangonana. Ho fiombonam-pifaliana no ity fotoana miavaka ity. Izay rehetra mijoro ety anoloana dia hisolo tena ny maro hiarahaba sy handray tanana anareo. Endriavana miara misaotra ny tompo isika no ny fitiavany ampy mizara ho antsika rehetra, indrindra ho antsika reny. Fa izay reto koa sy voatonona anarana teo nefa tsy tonga ary ao koa ny ray aman-dreny Rakotondraibe Martine dia mankasitraka sy misaotra anareo no ny fitiavana lehibe asehonareo tsy lany ritra ary mitohy sady maharitra. Ny tompo amaly fitiry havana, amaly vavaka indrindra koa, izy ny an'ny vavaka nasandratsika teo ho andreto reny ampanahy araka ny filazan'ny solotena ny fiangonana. Dia mirary koa raha mirary mbola hotovin'Andriamanitra amintsika ny teny hoe Andriamanitra tsy mba tsy marina ka nadino ny fitiavana izay nasehonareo raha manompo ny olona masina ianareo sady mbola manompo ihany. Misaotra ny amin'ny fanomezana ny tompo koa mbola ampanakarena ny fiangonana, ampanakarena ny tsirairay amin'ny zavatra nafoinareo ary engane anome mihoatra n'izay irinareo koa ianareo dia horeny feno fitiavana avy amin'ny ankonana ary izara fitiavana ho an'ny ankonana koa isika rehetra. Mankasitraka ry havana ho an'Andriamanitra ny voninahitra.
dia mbola manolotra ny fiarabana ho an'ny reny ho ampitomboina ao aminareo rehetra ny ry havana ny fahasoavana sy ny fitiavana avy amin'Andriamanitra raintsika. Manamafy ny fiarabana ny reny amin'ity andro anio itya noho n'izao fankalazana ny fetin'ny reny izao. Manoloana ny andraikitra mavesatra hiatsoroanareo reny eo anivon'ny ankohonana, eo anivon'ny fiarahamonina, eo anivon'ny fiangonana sy ny firenena dia indro atolotra ianareo ny tenin'Andriamanitra tamin'ny agara izay hitantsika ao amin'ny Genesisy 1:20 andininy 7:70 tapany B. Manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, inona izato manjoanao ry agara, aza matahotra. Mosolon'ny fanomezana dia indro manolotra tsy anjery ao anareo ireto sekoly alahady reto, ary miangavantsika rehetra mba tsy hitehaka raha tsy ao aorian'ny tsy anjery farany fankasitrahantsika izany. Neno akopenena akopena pifanina usofetina esa akopena pitiki. Neno enoma ilente zasinata lukuluno se la zapina nande manch. Eno taminao zahay anao sekoly alahady, mbola kely dia nahay kampivavaka sahay. Eka neny reto to pahita hiaranao pahitanay vokatsoa ao tokantrano ao. Felavelona no ary neny, tena soa lavatro petabe ka rovanjaitro to. Zahay vavikoana alfita ipana iasambola ny mbola ho pasita. Andriamanitra arovy somalalanay fiainanay tsonjovy ho amin'ny mandrakizay. Iaraka ivavaka isika. Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo, misaotra anao zahay ny amin'ny tombonandro omenao anay. Lahady izay hitondranay am-bavaka,
ny fitoeram-pitsaboana eto amin'ny fitandremana amin'ny fanatotosan'ny fitsaboana ho an'ireo madinika ao. Alahady ihany koa izay arabanay sy hitondrainy am-bavaka ny reny rehetra amin'ny mahafetiny reny ny andro androany ihany koa. Mangataka aminao izahay, fenohy ny fanahy masonao ny mpanomponao izay hamaky ny teninao mba tsisy ho latsaka ny teny hovakiny fa hazava sy feno araka ny sitraponao. Mangataka amin'ny fanahy masonao izahay ho an'izay hitondra ny teninao ka izay teny avy aminao rery ihany no hivoaka amin'ny olona. Ary mangataka amin'ny fanahy masonao izahay ho aminay tsirairay avy ka ny teninao izay horenesinay anasitrana ny fanahinay ary koa hampahery anay ao anatin'izao fahasarotam-piainana iainanay sy ny firenenay izao. Ary ny teny izay horenesinay dia teny hanavao sy hanamafy hatrany ny finoanay anao ka ho ntanteraka raha-baky teny ilay lohahevitra hoe miasa ao amin'ny mino ny fanahy masina. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao nangatahana izany vavaka izany. Amen. Iaraka maka sy hain'ny soratra masina isika ao amin'ny testamenta taloha, bokin'ny Joba, toko 7:20, ny andininy voalohany ka hatramin'ny 20. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Dia mbola nandroso nanao hoateny ihany Joba ka nanao hoe, raha velona koa Andriamanitra izay efa nandà tsy hanome any rariny sy nitsotoa izay efa nampangidy ny haiko fa mbola ato anatiko ihany ny haiko ary eo ambavoriko ny fanahin'Andriamanitra. Ho toizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao filazantsara araka ny Jaona. Jaona toko 5, andininy 17:20 ka hatramin'ny 17:20. Ary ho faranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistily ho an'ny Romanina. Romanina toko 5:20, andininy 14:20 ka hatramin'ny 1:20. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Fa Jesosy namaly azy hoe, ny raiko miasa mandraka ankehitriny ary izao koa miasa. Nefa vao maika nitady hamono azy ny Jiosy, tsy noho ny namahany ny amin'ny sabata ihany, fa noho ny ilazany koa fa Andriamanitra ny rainy, ka nanao ny tenany ho mitovy amin'Andriamanitra izy. Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, ny zanaka tsy mahazo manao na inona ho azy afa-tsy izay hitany ataony ray, fa na inona no ataony ray dia toy izany koa no ataony zanaka. Fa ny ray tia ny zanaka ka maneho azy ny zavatra rehetra izay ataony tenany, ary asa lehibe noho ireny no asehony azy mba ho gaga ianareo. Fa toy ny ray manangana sy mamelona ny maty, dia tahaka izany koa no hamelomany zanaka izay tiany. Fa ny ray aza tsy mitsara olona, fa ny fitsarana rehetra dia nomeny ny zanaka mba hanajany olona rehetra ny zanaka tahaka ny fanajany ray. Izay tsy manaja ny zanaka dia tsy manaja ny ray izay naniraka azy. Fa izao koa ry rahalahyko dia matokony aminareo fa feno fahatsarany ianareo sady mahay mifananatra koa. Kanefa amin'ny fahasahiana no anoratako ny teny sasany aminareo, toy ny mampatsiaro anareo indray noho ny fahasoavana nomen'Andriamanitra mba ho mpanompon'i Kristy Jesosy
ho anjentilisa aho ka manao fanompom-pivavahana amin'ny toriko ny filazantsara an'Andriamanitra mba ho raisina amin'ny fakasitrahana ny fanatitra dia ny jentilisa rehefa no hamasin'ny fanahy masina. Ka dia manana izay ataoko rehare ao amin'ny Kristy Jesosy aho noho ny amin'Andriamanitra. Fa tsy sahako lazaina izay zavatra tsy nampanaovan'i Kristy ahy na tamin'ny teny na tamin'ny asa mba hampanaiky ny jentilisa dia tamin'ny herin'ny famantarana sy ny fahagagana ary tamin'ny herin'ny fanahy masina dia hatrany Jerosalema ka manodidina hatrany Ilirikona no nahatanterahako ny fitoriako ny filazantsara ny Kristy. Koa dia nataoko voninahitra ny hitory ny filazantsara toy izao. Tsy eo amin'izay efa niantsona ny Kristy anefa, fandrao hanovina eo ambonin'izay efa nahorony sasany ao. Faraka ny voasoratra hoe, izay tsy nilazana azy no hahita, ary izay tsy nandre no hahafantatra. Amen. Mbola manonona ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy ary mirary ny herin'ny fanahy masina ho amintsika ry havana anaraka izao toriteny 2:30 Mey izao. Araka ny fanolorana teny am-piandohana dia fotoana telo sosiny no iarahantsika mankalaza ny tompo atao anatin'izao alahady fa 2:30 Mey izao. Ny alahady ny Trinité, ny fahatsiarovana ny reny ary ny fitondrana mambavaka ny ansantsika ny amin'ny fitsaboana. Ireo perikopa anankitelo izay nentina tamintsika raha resahana ny hoe Trinité, ny ahitana azy
dia ao amin'ny romanina indrindra ao am-bokyny Joba dia ny Andriamanitra sy ny fanahy no resahany ato amin'ny filazantsaraka ny Jaona dia Andriamanitra ray sy ny zanaka no tenenina. Ndea ho raintsika ry havana ny Jaona 5 andininy 17 hatramin'ny 7 Alahady ny Trinité, alahady atsiarovana ny Ndreny, alahady ifantohantsika amin'ny asa fitsaboana. Ireo rehetra ireo dia anafarana antsika avokoa mba hitombotsika amin'ny faherezana, irena antsika tsara amin'ny finoanan'Andriamanitra ilay telo izay iray. Ny filazantsaraka ny Jaona 5 andininy 17 hatramin'ny 7 dia manaraka indrindra ny fitantarana na nasitranan'i Jesosy ilay marary lehilahy narary nandritra ny 7 taona ary rehefa metsika ny rano ny Betesda dia fandrombaka ny olona hiditra ao amin'ny rano mba ho sitrany. Mamperitreritra koa ny fitoeram-pitsaboana zany, mifandrombaka ny olona rehefa mivony varavarany fitoeram-pitsaboana mitady fanasitranana. Fa ny asa tao anatin'izany lehilahy zany Jesosy Kristy ho fanasitranana. Ny asa manodidina an'izany Andriamanitra ray niara-ny asa tamin'i Jesosy, ary niara-ny asa tamin'i Jesosy Andriamanitra ray mba hitondra famelomana. Amin'izao fotoan'izao ry havana dia maro ny olona tena mitady fanasitranana ary sahirana ny amin'ny fitsaboana. Hitantsika amin'ny fitarainana, fangatahana tolo-tanana etseroa ny amin'izany. Fa mandalo olana koa sy misedra ny sarotra ny sehitra ny fitsaboana raha mandre ny fitarainan'ireo tompon'andraikitra mpitsabo any amin'ny hôpitaly na ny mpitsabo-panampy sy ny mpikarakara ny marary. Mety ato anatin'izao vahoaka be izao anisany hoe mpianatra ho mpitsabo fahambolana maro dia ny asa tsy nandray vola tamin'ny fizaran-draharaha faraparan'izay ataony, fa miasa amin'ny fo amin'ny fitiavana tsy mila tambina. Ny asa tsy maintsy vita, ny marary tsy maintsy zaboana na manahoana na manahoana. Ao anatin'ny fahasahiranana fa tsy ny mpitsabo ihany arak'izany voalaza tery am-piandohana, fa ny maratsy ny manodidina azy koa dia misedra ny sarotra. Tontolo tena mendrika hidiran'ny fiangonana zany ny sehitra ny fitsaboana. Fa ny reny koa dia manana izay adiny manokana ny fikasana tsara ao anatiny, na manahoana fahasarotana sakana eo anoloana dia manana fanampy tsara ny reny. Fa amin'izany ry havana no anambarany ny soratra masina amintsika fa ny Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra velona, Andriamanitra miasa, ary ao amin'ny fiombonany ny Trinité no anehoany ny famonjena. Andriamanitra ray mamorona, Andriamanitra zanaka mamonjy, Andriamanitra fanahy masina mitahiry sy manavao. Votoatin'ny toriteny voalohany dia ny hoe Andriamanitra ray sy zanaka dia miara-miasa ho amin'ny famonjena. Miara-miasa ho amin'ny famonjena ny Andriamanitra ray sy zanaka. Hoy ny andininy 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy namalika nanao taminy hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, ny zanaka tsy mahazo manao na inona ho azy afa-tsy izay hitany ataon'ny ray, fa na inona no ataon'ny ray dia toy izany koa no ataon'ny zanaka. Amafisin'ny Paoly eo ny andro Romanina 5 no vakiana tamintsika teo, tena misy toromarika mazava arahana eo amin'ny fanatanterahana ny asa, anehoana ny fiara-miasa. Ny fiara-miasa ny zanaka amin'ny ray
tondrona eto amin'ity andininy fahasivambin'ny folo ity ny fiara-miasan'ny Andriamanitra raha zanaka ary fanahy masina any amin'ny Romanina toko fahadimy folo miaraka amin'ny mpanompon'Andriamanitra aka ny Paoly tsy afaka misaraka amin'ny asa rehetra Andriamanitra ray zanaka fanahy masina ho famonjena antsika ho fahatanterahan'ny herin'ny filazantsara ao amin'izao tontolo izao. Vao nanomboka ny soratra masina ao amin'ny Genesis toko voalohany andininy fahaenina amby roapolo dia maneho zany fiara-miasa zany ao amin'Andriamanitra ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina ny soratra masina. Ny fanahy masina ambomba tambonin'ny lalina hoy ny andininy toko voalohany andininy fahaenina amby roapolo andeha isika amorona olona tahaka ny endritsika. Manambara ny fiombonan'ny ray sy zanaka ary fanahy masina ny Korintianina faharoa toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahaefatra ambin'ny folo izay mazana ataontsika teny fiarabanana tsodrano ny fahasoavan'i Jesosy Kristy ny fitiavan'Andriamanitra ray ny firaisana amin'ny fanahy masina. Andriamanitra ray zanaka ary ny fanahy masina dia miara-miasa ho amin'ny famonjenantsika. Fiara-miasa fiombonana tena ampianarin'Andriamanitra antsika hitarihan'Andriamanitra antsika ny fisehony amin'ny endrika telo nefa tokana izany. Maro ny mety fisarahana amin'ny tranga manomboka eo amin'ny tenanao satria ny saininao tsy tanterahanao na izay kasainao tsy vitanao, ny hitarihan'ny fanahinao anao tsy andihana ny nofinao, zany dia endrika ny fisarahana ao amin'ny isam-batan'olona. Endrika ny fisarahana ao amin'ny tokantrano be dia be zany. Tsy fitovikevitra intsony eo amin'ny ray aman-dreny, fifanalavirana noho ny antony teknôlôjia mamatotra ny fiarahamonina ao an-tokantrano na dia eo amin'ny sakafo aza tsy miresaka intsony fa sady mitazona ny telefônina no mihinam-bary tsy fantatra zao izany eo an'ny laoka aza ne ka tsy fantatra koa inona koa le laoka fa sarahany ny zavatra kely sy bitika mahafehan'izao tontolo izao iny ny fiarahamonina isa-tokantrano. Mety izy koa ny fisarahana ao amin'ny fiangonana ary eny amin'ny fiarahamonina dia hitantsika miseho lany zany. Tsy te hafantatra n'iza intsony ny akamaroan'ny olona, tsy te andre ny ninona intsony fa manampitsofina amin'ny fitaovana mahazatra dia izay ilay karazana fisarahana riavana. Fa raha manamarika ny trinité ny fiangonana amin'izao alahady ny trinité izao dia te hampatsiahy indray fa tena mampianatra antsika ny atao hoe fiombonana sy fiara-miasa ho amin'ny famonjena n'izao tontolo izao Andriamanitra. Isika no solotenan'Andriamanitra ety amin'izao tontolo izao, hiainana ny trinité fa tsy hankalazaina fotsiny. Izany fiombonan'Andriamanitra telo izay iray izany no ahidiny ao amin'ny fiangonana, asehony eo amin'ny fiangonana ary hiasany eo amin'ny fiangonana mba hatotosa famonjena ho an'ny fiangonana sy ho an'ny fiarahamonina. Miara-miasa ny ray sy ny zanaka ho amin'ny famonjena. Fa ny afatra faharoa ry havana dia mikasika indrindra ny fiara-miasa n'Andriamanitra ray sy zanaka ho amin'ny fanasitranana. Miara-miasa ny Andriamanitra ray sy zanaka ho amin'ny fanasitranana. Eo amin'ny andininy fahafito ambin'ny folo iverenantsika kely ny voalaza dia manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo ny raiko miasa mandraka ankehitriny ary izaho koa miasa. Tena anehoan'Andriamanitra ny fitiavany, ny fanarenana ataony amin'ny zanak'olombelona, anisan'izany ny fanarenana ity vatantsika ity, tratsiny tsy fahasalamana. Nanarina ny fahasalaman'ilay raim-pianakaviana, nararina andritra ny 80 taona be izao Andriamanitra. Raha tezitra ny jiosy satria tsy nety nahita ny fahagagana fa ny tsy fanarahan-dalàna fandikanan'ny sabata no nahadodina azy. Jesosy kosa dia namaly manao hoe ny raiko miasa ary izaho miasa mandraka ankehitriny. Ny asa no zava-dehibe.
ary ny fiara-miasany amin'Andriamanitra ray no nasongadiny tao anatin'izany fanarenana ny fahasalaman'ilay marary ny tady fanasitranana izany. Marary moa dia hoe teo sitrana venao dia be resaka be hoe ka zara vao mihetsika ny trano dia ny olona ny lasa taloha teo sitrana fotsiny venao nositran'ny Jesoa ary fiara-miasa tamin'Andriamanitra ray ny fanasitranana. Ao amin'ny Jeremia 3:7-8 izay novakiana tamintsika tao amin'ny teny famelan-keloka ariavana dia averina indray amin'ny anaran'ny Tompo toy izao: dia indro tanterahako tokoa ny fanasitranana azy, enositraniko izy ary asehoko aminy ny haren'ny fiadanana sy ny fahamarinana. Fanasitranana ara-nofo fa fanasitranana ara-panakoho raha manonona ny mpaminany manao hoe asehoko aminy ny fiadanana sy ny fahamarinana. Ao amin'ny Jakoba 5:14-15 no tononona tao amin'ny sitrapon'Andriamanitra: misy marary va ao aminareo? Aoka izy ampiantso ny loholona nositra diloilo, hivavaka ary ho sitrana ny marary. Ravana malala, mpisehatra miasa ao anatiny atao hoe tsy fahampiana ary tsy hoe tsy fahampiana fotsiny, fa raha eny amin'ny toeram-pitsaboana natao ho an'ny saram-babe-bahoaka dia miasa ao anatin'ny tsy fisina araka ny fanolorana tany am-piandohana ireo mpisehatra amin'ny fitsaboana. Mbola manana tombony isika fiangonana ato amin'ny asa ivitoeram-pitsaboana satria mijoro ny sakaiza. Mbola ampitsika azy izy amin'ny fisoratananana rehefa aveo dia tsy isan'ireo mpisehatra amin'ny sehatra ny fahasalamana hiasa ao anatin'ny tsy fahampinana, tsy fisina ny fitoeram-pitsaboana eto amintsika, satria manaiky zasy ianao ho tanan'Andriamanitra araka ny talenta nomen'Andriamanitra atsika, mety ho vavaka, mety ho vola, mety fitaovana sy izay azonao anampiana. Atsory ny tananao mba tsy hiasa ao anatiny atao hoe tsy fahampiana na tsy fisina isika fiangonana raha mirotsaka antsehatra amin'ny asa misiona amin'ny lafiny fitsaboana. Tanam-pitiavan'Andriamanitra isika riavana, hitondra fanasitranana ho an'ny manodidina antsika ary aoka tsy ho atao hoe ho an'ny madiniky ny tompo ihany ny fitoeram-pitsaboana eto amintsika, fa na iza na isika dia antson'Andriamanitra ary omeny fahafahana isitraka fitsaboana ao amin'izany toerana izany. Saingy mora miohatra any amin'ny hafa ny saram-pitsaboana ato amin'izany fitoerana izany. Tsy hoe mora dia ratsiratsy, ta zao nanao ny fitao tsy miova mihitsy ny nifiko, tsia fa raha mankany amin'ny fanaovany fihafafa sika dia ambonimbony ny sarany. Izay ilay antsoina antsika efa fanomezan-tanana hoe manjifa ao sika, misitraka an'izany tanan'Andriamanitra asehony amin'ny alalan'ny fiangonana izany sika riavana. Miara-miasa Andriamanitra ray sy zanaka ho amin'ny fanasitranana ary misitraka izany ny fiarahamonina amin'ny fijoroany ny fiangonana izay solotenan'i Kristy ety an-tany. Amin'izany koa no amperezana antsika fiangonana hoe tsy miasa irery ny solotenan'i Kristy ety an-tany, fa eo Andriamanitra sy ny tana maheriny mahatanteraka fahasitranana. Ny tsy hanaovana ny tsy havitana riavana, ny tsy hijoroana no tsy hahafana manatanteraka. Mba handray anjara amin'izany asa fanompoana momba ny fitsaboana izany isika, mba ho isan'izay tsy ho diso fandraisana andraikitra eo amin'ny fampandrosoana ny asa fitsaboana itsika. Tsarovy fa samy irak'Andriamanitra na ny mpitsabo na ny fiangonana ao anatin'izao asan'ny fiangonana izao. Irahan'Andriamanitra sika tsy hitondra fanasitranana ara-batana ihany, fa hitondra fiadanana sy fahamarinana koa amin'ny sehatra izay hijoroany izao ivitoerana izao. Ny farandriavana eo amin'ny 9:20 dia voasoratra ny hoe manome fahavelomana ny tompo. Hoy ny soratra masina: fa toy ny ray manangana sy mamelona ny maty dia tahaka izany koa no hamelomany zanakany izay tiany.
miresaka hoe famelomana Andriamanitra ray sy zanaka dia miara-miasa ho amin'ny famelomana famonjena aina. Ny maty aza atsangana ho io andin-tsoratra masina io. Inona ny ifandraisan'izany amin'ny reny? Reny kristianina dia sady mpanome aina no mpamelona. Aza atao amin'ny fo maraina ange io nenio hoe ahandro sakafo hoe dia ozany reny sasany zangana atao amin'izany. Tonga dia tsy manan-kohanina daholo, na dia misy vary ray gony azy zao, na dia misy laoka efa ampy-herinandro azy zao, fa tsisy mihetsika io, tsy mihinan-kanina isika. Indraindray moa ny reny dia efa sambatra dia sambatra fa hidada no mifo maraina. Izy koa mikarakara atoandro dia reriva ny zanaka. Misaoran'Andriamanitra raha izany tokoa. Fa ny reny ry havana dia loha rano naina. Misy aina zaraina ny reny. Tsy hoe niara-nofy ihany, fa manome aina antsika ny reny raha reradreraka isika. Fanomezam-pahasoavana manokana ho an'ny neny, izany hoe feo mampahery. Amin'ny fetiny indraindray dia fanomezam-pahasoavana manokana ho an'ny dada, izany hoe feo. Maninona? Trikarona. Tsy dada izy raha izay, ohatry ny zavatra hafa indray. Tena loharano ny aina ny reny. Anisany miara-miasa amin'Andriamanitra izy. Amin'ny fanomezana izany aina izany ao an-tokantrano. Raha reradreraka ny tokantrano dia ineny no mijoro hampahery hanome aina. Raha misy fifandirana ao an-tokantrano dia hidada ve ny mampiavana? Direo ny zanakao. Ineny no mandamindamina ny ankilany dia mampiripirina ny andaniny mba hahatonga ny fihavanana indray. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, ho ny Isaia 57:7, andininy 5:20. Mety manadino ny zanany nono va ny vehivavy. Misy toyany moa hoe mety manadino ihany izy fa Andriamanitra tsy mba manadino. Sarobidiny sy ny reny miara-miasa hitondra aina sy fahavelomana ho an'ny ankonany. Zava-dehibe zany. Ny reny sy ny renibe an'i Timoty dia anisan'ny navahana ao anatin'ny soratra masina izany Loiza sy Ionika. Ny taizan'ny Timoty fonikely ny tombo ara-panahy, nanome aina sy fahavelomana ny Timoty ary notovana ny mpitory filazantsara izany ahatonga ny Timoty ajoro tamin'ny fitondram-piangonana. Isika koa reny mpianakaviana kristianina, ho reny mivavaka, ho reny mahery fo, ho reny mitondra aina vaovao ho an'ny ankonantsika, ho reny mamelona ary tsarovy fa tsy miasa irery ianao, fa miara-miasa aminao ilay Andriamanitra ray, zanaka, fanahy masina. Ho tovin'Andriamanitra amintsika ny hoe miderantsika ny ambavahady ny zanantsika. Matokiry havana. Mpiara-miasa Andriamanitra ray sy zanaka, ary tsy mamela ny fiangonana irery izy, fa efa naniraka ny fanahy masina anehoany fiara-miasa mahery sy matanjaka, avokarantsika be, avokarantsika tsara, avokarantsika maritra. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Ry Andriamanitra telo izay iray eo, tahaka ny maha-iray anao no nampiombonanay anao koa teto tamin'ity androany ity, ary nampandrenesinao ny afatra avy amin'ny alalan'ny teninao. Fa ianao ilay Andriamanitra ray zanaka fanahy masina dia miara-miasa, ka mampianatra anay hiombona ihany koa, miasa hamonjy anay ary miasa hatanteraka ny herin'ny filazantsaranao. Miasa hanasitrana anay ihany koa Tompo, ary indrindra manarina ny fiainanay ka mitondra anay ho amin'ny fahavelomana. Andriamanitra, mangataka aminao ary izay ankehitriny, ny mba ahaizanay mandray ny famonjena no ny amin'ny asa ny fananao masina, ahafahanay manarina ny fiainanay eo anatrehanao Andriamanitra, ary indrindra
hanananay hery sy fahavelomana eo anatrehanao Andriamanitra no ny hery ny fananao masina. Fa mangataka aminao ihany koa izay Andriamanitra ho an'ny kristianina rehetra tsy ankanavaka ny fiangonana manontolo eto amin'izao FJKM isotry fitiavana izao. Dia ny famonjenao, ny fanasitranany avy aminao ary ny fahavelomana avy aminao anie ho amin'izy ireo tsiraray avy, ka ho voadidy ny fitahiana tokoa izy ireo satria matoky eo imasonao hanana ilay famonjena mandrakizay eo aminao. Tomponay eo, mbola entinay eto anatrehanao ihany koa ny renidrehetra izay nataonao ho loharan'ny aina, hamelona ny ankohonany ary hitandrina ny ankohonany, hanabe ny ankohonany. Dia mivavaka ho azy ireny izay, mba ho ataonao fitahiana mandrakizay tokoa ane izy ireo, ka ampifalianao amin'ny tavanao. Fa indrindra Andriamanitra, entinay eo anatrehanao ny fitoeram-pitsaboana eto amin'izao fiangonana izao. Fa ianao tokoa nefa nyteny hoe tsaboa izy fa na ohatrinona na ohatrinona ny laninareo dia honerako izany. Andriamanitra, indreo ny mpanomponao tsiraray avy izay misahana ao anatin'izany fitoeram-pitsaboana izany, na ny mpitsabo na ireo sakaiza-panohana, eny ireo mpiandraikitra rehetra ao anatin'izany fitoeran'izany. Enao Andriamanitra tokoa no hanonitra izay lanin'izy ireo ny amin'ny fampandrosoana izany sehatra izany ho voninahitrao. Ny hery izay lany, ny saina miasa, eny Andriamanitra, ny vola aza dia honeranao izany. Ireo rehetra izay manantona, mitady ny fitsaboana sy fanasitranana amin'izany toeran'izany koa Andriamanitra, dia ianao no ahatanteraka ny fanasitranana ho azy ireny, ary ianao no ampahita fiadanana sy fahamarinana ho azy ireny, ka tsy ny fahasitranana ara-nofo ihany Andriamanitra no hositrahana izy ireny, fa indrindra ny fahasitranana ara-panahy dia ny fahafahana ao aminao izany. Fa irinay koa Andriamanitra ity firenenay, hanoanao, hatahotra anao na mpitondra na ny vahoaka entina, ary entinay manokana eo anatrehanao ireo mpanomponao izay ao anatin'ny FFKM mikendry, mikatsaka ny ahasoa sy ampandry fahalemana ity firenena ity. Dia irinay Andriamanitra, mba ho firenena masina ho anao Jehovah Andriamanitra tokoa ity firenena ity, ka ianao mihitsy no hitondra izao firenena izao hiakatra tahaka ny tondrahanao ny zanak'Israely fahizay. Tomponay malalo, indreo ihany koa ny mpanomponao izay miara-miasa aminao, manaiky ho tarihan'ny fananao masina, miasa eto anivon'izao fiangonana izao, taria andray aman-dreny mpitandrina izany, mba hiasa tahaka anao tokoa an'izy ireny, ary hanohy hatrany ny asa izay efa natombokao Andriamanitra, ho amin'ny famonjena ny vahoakanao, ho amin'ny famonjena ny ondrinao, satria Andriamanitra velona ny Andriamanitra izay inona izy ireo, ary Andriamanitra velona no mitantana ny fiangonana sy mitarika ny fiangonana. Dia hiasa haritra tokoa Tompo izy ireo, ary hamokatra be eo aminao. Izany dia Andriamanitra rainay no vavaka entinay eo anatrehanao. Fantatray fa miaino anay tokoa ianao, ary maningilana ny sofinao ho aminay, ary ho mariky ny fiombonanay izay efa nampianarinao anay Tompo, dia arahana manonona ilay vavaka manao hoe: rainay izay ny an-danitra, ho masinana ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao,
atao ane sitraponao ety atany tahaka ny andanitra mianenana sazao anay ary mamelany elokay tahaka namelanay sy meloka taminay asa mitondranay fakapana manafahanay amin-dratsy anao fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay amen. Enoy ny teny avy amin'ny soratra masina norenan'ny fiangonana ity sakramenta ity. Hoy Jesoa, efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany, koa mandiana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Ary indro izao momba anareo mandrakariva, ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Ary ahoriko ny fanekeko ho amikosoa aminao mba mitaranaka mandimby anao hatramin'ny taranaka faramandimby. Ho fanekena mandrakizay mba ho Andriamanitra ao sy ny taranakao mandimby anao aho. Ary tao aminy koa ny namorana anareo tamin'ny famorana tsy natao tanana, tamin'ny fanesorana ny tena nofo, dia tamin'ny famoran'ny Kristy, fa niarana levina taminy ianareo tamin'ny batisa, izay niarahanareo natsangana tamin'ny koa no ny finoana ny asan'Andriamanitra nanangana azy tamin'ny maty. Fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana ny Kristy Jesoa, fa na iza ianareo natao batisa ho an'ny Kristy dia nitafy an'ny Kristy, tsy misy intsony na jiosy na grika na andevo na tsy andevo na lahy na vavy, fa iray ihany ianareo rehetra ao amin'ny Kristy Jesoa. Noho izany ary iray aman-dreny miteraka sady mpiantoka ny zaza misy fanekena ataonareo tanatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana. Mo manolotra ity zaza ity ho an'Andriamanitra raintsika va ianareo. Ekenareo va nijoro na amin'ny teny na amin'ny asa, ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky ahatonga anareo fianarana ho an'izao zaza izao amin'ny androm-piainanareo rehetra. Ekenareo va ny anatanterahany fiangonana amin'izao zaza izao, ny fitaizana rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy, mba hitombony amin'ny fahalalana izao fahasoavan-dehibe raisiny avy amin'Andriamanitra izao, sy hanekenan'i Jesosy Tompo mba ahazoany hery andava ny asan'ny Satana rehetra. Vonina hivavaka ho azy, ampianatra azy hivavaka ary ampiditra azy ho sampana sekoly alady va ianareo. Ekenareo va ny ampianatra azy ny anton'izao fanaovam-batisa izao ary ianao izay hahatonga azy ho mpandray fanasany Tompo. Efa ren'Andriamanitra ny fanekenareo matoky azy hanampy anareo amin'izao andraikitra masina ny ekenareo izao izy, fa hoy ny Tompo, ny heriko dia tanterahana amin'ny fahalemena. Isika fiangonana akory havana dia tompon'andraikitra ary manana didy amin'ny zaza rehetra raisitsika. Aoka hitsangana hivavaka isika. Andriamanitra raitsy toa ty dia ty anay tokoa ianao ary ny fitiavanao dia mialoha mandrakariva ny fitiavana ianao. Tsaroinay izao ny didin'i Jesosy Kristy tomponay sy ny teny fampanantenana nomeny tamin'ny nanorenany sakramentan'ny batisa, koa mitalao aminao izahay iray eo manatrehanay. Aoka ny fanahinao masina nome hery ny asa tanterahanay eto mpanaovan'izao batisa izao, rano mamelombelona ny zavaboary ity ary manasa ny loton'ny nofo, angatahanay mba ho famantarana ny fanadiovana anay ho amin'ny fiainana vaovao amin'ny Kristy anay izao. Zao zaza atao batisa zao ane, ho voaray mandrakizay amin'ny fanekenao, ampitafio ny zanakao izy ary ampiraiso endrika aminy no ny asa ny fanahinao masina mitarika azy isan'andro ho amin'ny voninahitrao mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy zanakao sady mpamonjy anay. Amen. Petraka ny fiangonana. Raha harisan fitiavana Diana. Zaho manaka manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Ho aminao mandrakariva ny Tompo. Amen. Miara hisaotra ny Tompo isika. Falo misaotra anao izay Tompo fa tanteraka ny fandrindreto ray aman-dreny ireto, miombonay ao amin'i Jesosy Kristy ny Zanany ka isa ny vahoaka ny fanjakanao Andriamanitra. Ny angatahanay fiangonana dia nitehirizanao izao zaza izao mba ny fahasoavanao, ka mba hampaharitra azy hatramin'ny farany amin'ny fivavahana aminao. Ampio ny ray aman-dreny sady mpiantoka
mba azony manatanteraka ny fanekena nataony teo anatrehanao mba ny fahasaovanao any ny ezaka rehetra ataon'ny fianakaviana sy ny ray aman-dreny ary ny fiangonana amin'ny fitaizana izao zaza izao angatahnay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany vavaka izany amen. Hoy ny tompo aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho efa niantso ny anaranao aho ianao mandiana amin'ny fifalian'ny tompontsika artezan ny zaza ho an'Andriamanitra raintsika amen. Tonga amin'ny fotoana maranana izao iombonany be sy ny maro izao isika riavana aorian'izao moa ny mpandray fanasan'ny tompo sy ny katekomenina dia mbola hiatrika ny fanomanam-panahy. Hitsangantsika hanao ny hira voalahatra mialoha ny tsodrano. Raiso tanteraka aminareo ny tsodrano tononona amin'ny anaran'ny tompo. Ho aminareo rehetra ne ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina mandiana amin'ny fiadana sy ny fahamarinan'ny tompontsika amen. Ho an'Andriamanitra ireriany ene ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen.